Faly mariabanao a tapaverina eto amin'ny tuto son gasy indray. Androantsika dia resaka ireo fitaovana ilaina tokony anananao a raha hanao enregistrement ao an-trano ianao. Zany hoe ho anao mpihira te hanao karazana cover ianao na hoe mba te hihaino feonao fotsiny ianao rehefa manao enregistrement ho atoranao amin'ny alalan'ity vidéo ity hoe inona ireo karazana fitaovana tokony hovidinao, tokony anananao afahanao manao an'izany. Ho antsika ihany koa musicien te hanao prise ao an-trano na mba hoe te hanao karazana maquette kely dia ho anao ihany koa ity vidéo ity. Izany rehetrarehetra zany ao aorianan'ny générique. Mialoha an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia tsara ho resahana fa ilainao ny fanaovana prise na enregistrement ao an-trano satria be dia be ny avantage amin'izany. Voalohany indrindra aloha raha tsy zatra manao prise mihitsy ianao ka rehefa andeha hanao prise ianao rehefa eo dia milevina daholo ny talentanao tahaka ny olona rehetrarehetra, musicien rehetrarehetra sy ny mpihira rehefa hoe atao ny prise dia ohatran'ny vao mainka misy trac, vao mainka sarotra be, vao mainka tsy mety mihitsy ilay zavatra atao ka noho izany dia ilaina ny mikotrana manao prise. Ho anao ihany koa raha mihira ianao te hanao karazana cover ianao tahaka ny hitantsika rehetra reny na hoe mba te hirahira ohatran'ny amin'ny fianakaviana fotsiny hoe mba manao duo mba tiana ho enregistrena mba ho tsaratsara kokoa ny son mihoatra noho ny amin'ny telefona. Tsara ihany koa ianao manana an'ireto fitaovana izay ho lazainy reto. Ianao ihany koa raha ohatra ka hoe tia manao blague na tia manao podcast na tia ohatran'ny hoe olona mitoroteny na voix off ataonao zany ao an-trano dia tsara ihany koa ianao manana an'ireto fitaovana reto, zany hoe voakasika daholo zany na ireo voix off na ireo mpitindry na ireo mpihira na izay karazana zavatra tianao mihitsy ilaivana manao enregistrement dia ireto avy fitaovana tokony hanananao. Voalohany indrindra aloha mazava ho azy fa tsy maintsy manana ordinateur ianao hiasanao anatin'ilay izy. Ny ordinateur dia tsy maintsy ilaina satria raha iresaka fotsiny tsika hoe nanomboka tamin'ny taona 2019 dia ny hira rehetra ninninona ny zavatra atao dia tsy maintsy mandalo ordinateur daholo zany ka hatramin'izao andro iainantsika izao ary tsy afa miala ntsony zany mpandrapa tapitra izao tontolo izao fa assisté par ordinateur zay na tonga an'ilay hoe MAO musique assistée par ordinateur. Zany hoe nefa ny mozika rehetra moa zany izao dia efa assisté par ordinateur na Windows na Mac ny anananao dia mety foana. Dia faharoa indrindra ilainao tsy maintsy ilainao ihany koa anatin'ilay izy dia ny logiciel d'enregistrement. Fantatsika tsara fa raha manana telefony ianao nefa tsisy an'ilay application fangalana sary dia tsy afaka maka sary ianao na dia misy fakatsary aza ny telefoninanao fa tsy maintsy ilainao ny application. Tahaka ny hoe raha manana telefony ianao fa tsisy application Facebook dia tsy afaka manao Facebook ianao dia tsy afaka mahitana ohatrao ianao. Dia tahaka an'izany ihany koa raha ohatra ka manana ordinateur ianao nefa tsy manana an'ilay logiciel fanaovana enregistrement dia tsy afaka ny hanao enregistrement ianao. Dia ao anatin'ity nefany ho lazaiko nareo ao aorianao misy karazana logiciel anankitelo aloha lazaiko androany gratuit ilay izy tsy andoavanao vola, zany hoe aza mety ho ambakainy olona hoe tia amidy fa afaka téléchargenao gratuitement ilay izy. Dia ho atoroko anao hoe reto avy ireo karazana anankitelo izay tsotra ihany koa mampiasa azy nefa gratuit. Fahatelo manarakarak'izay tsy maintsy mila ianao ny micro anaovanao ny enregistrement anao. Raha ohatra ka musicien ianao dia tsy maintsy manana ny gitara anao na ny clavier anao na izay mety ho instrument anao zany. Raha ohatra ka percussion moa zany ny instrument anao dia tsy maintsy mila micro ianao ahafahana maka an'ilay izy. Ny fahaefatra dia ny carte son. Ny carte son dia tsy dia ho azavaina lavabe angambany fa carte kely anankiray izy manolo ny carte son izay efa misy intégré ao anatin'ny ordinateur anao. Zany hoe ny asan'izy io dia maka an'ilay signal izay avy amin'ny micro anao na avy amin'ny instrument anao dia mitsofoka makao amin'ilay izy dia ilay signal rehetrarehetra izay tonga ao no alefan'ilay izy makany amin'ny ordinateur anao. Zany hoe tsy maintsy ilainao zany ireo anankefatra ireo mba hahafahanao manao ny enregistrement. Mino fa ny ordinateur ampiasainao io amin'izao dia afaka hanaovanao an'ilay, zany hoe tsy aza mbola mieritreritra ny hanova ordinateur aloha ianao raha tsy hoe tena fa efa dépassé tanteraka mihitsy ilay ordinateur anao hoe tena fa miraikitra tsisy naninona mihitsy fa ny ordinateur anao amin'izao dia afaka hiasanao na Mac ny ampiasainao na Windows ny ampiasainao dia mety ihany zany zany hoe izay mahakasika ny ordinateur tsy idirantsika lalina izay anananao dia afaka hiasanao na portable na bureau tsy misy mahasamihafa anazy fa mitovy ihany ny rendu azonao avy eo. Izerintsika logiciel. Misy logiciel fanaovana enregistrement azonareo télécharger gratuit tahaka ny Presonus First
zany hoe ny zavatra ataonao fotsiny a dia mandeha any amin'le page ianao a micréer compte ianao ohatrany hoe micréer compte Facebook ianao dia micréer compte eo amin'ny zareo ianao a dia azonao ampiasaina eo zany hoe raha manao enregistrement simultané ianao zany hoe raha misy enregistrement miaraka ataonao zany a dia tsy afaka mihoatra ny anankiroa ianao nefa ny ana izany naty zany a mino fa tena fa ngeza be zany anankiroa zany satria raha manomboka anao ianao tsy maintsy alefanao tsirairay ihany enregistrement zay ho ataonao dia logiciel faharoa dia ny Ableton Live Lite zay azonao ihany koa gratuitement ny zavatra ataonao fotsiny dia misenregistrer any amin'ny zareo ianao alefako ny lien atao anatin'ity vidéo ty dia logiciel fahatelo anisan'izay niatombohako ihany koa le izy zay tena mora ampiasaina indrindra ary tena open source zany hoe tsy misy alovola mihitsy amin'le izy fa tonga dia téléchargenao dia installenao dia mora kely ny fandraisana anazy afaka micréer piste be dia be ianao zay ilaivanao anazy zany hoe ny rendu zany mitovy ny logiciel rehetra ihany fa natao ohatrany hoe iantombohana ihany izy ity dia ny Audacity ny conseilleko aloha nareo ho an'izay tena hoe vao anomboka mihitsy ao anatin'ilay izy dia io Audacity io aloha atao dia manomboka azonao tsikelikely le izy dia ny lien efa petrako ihany koa zay ny mahakasika ny logiciel mahakasika ny installation an'iny mino fa hainao zany fa rehefa manomboka ampiasa anazy ianao afaka manontany tsy moramora ihany eto amin'ny commentaire idirantsika lalandala kokoa ny resaka micro misy ireo micro alimenté 48 volt misy ireo micro dynamique tsotra misy be dia be zany karazana micro zay mety ho amidin'olona aminareo fa raha vao anomboka mihitsy nareo ao anatin'le izy dia ny conseilleko dia mividiana micro dynamique tsotra fa marika tena izy ohatra hoe ny Shure SM58 zay mora ny vidiny tahaka an'ity ampiasaiko ity zao hitanareo kely io izy SM57 polyvalent zany hoe sady azoko ampiasaina itenenako izy sady azoko ampiasaina gitara acoustique sady azoko ampiasaina angalana batterie izy ampliena gitara izy polyvalent tsara kokoa maka zavatra anankiray tena izy ho anahy aloha zany zao dia io dia mety satria mavita an'izay zavatra rehetra ataoko izy manana micro hafa ihany koa ao fa natao spécial hoe angalana olona rehefa mihira mihitsy le izy dia ny conseilleko zany amin'ny micro mangala micro dynamique tsotra satria raha maka micro sensible nareo nefa ao an-trano be dia be ny olona mety mangambilany izy na kitaba izy na ohatrohatran'izany dia hoeniny micro iny daholo le zavatra rehetra dia tsy ho tsara mihitsy le son mety ny tranonareo koa mety manako na zavatra ohatran'izany dia ratsy be le rendu an'le son fa aleo maka micro dynamique tahaka an'ireny Shure SM58 reny fotsiny dia efa mety reny zany zany hoe tsy dia tena mahazo an'le bruit ambiant loatra izy dia mba ny feo anao rery no tafiditra ao anatin'le son sady ny qualité any mahafinaritra ihany koa sady tena tsara fa raha ohatra ka manana vola ianao hijerena micro hoe tsaratsara kokoa na micro condenseur afaka mijery an'izany ianao afaka torohevitra ianao ina koa ny karazana micro mba moramora vidy nefany mavita an'izay ilainao fa efatra ny carte son be dia be ny karazana carte son zay tianao vidiana be dia be ny marika zay tsy ho tanisaiko eto fa be dia be le izy ny atoroko anao fotsiny dia mividiana ny Behringer Euphoria HD 404 ohatran'izay le izy satria nahoana no milazanao hoe ilainao io satria mora ny vidiny afaka anombohanao io ny qualité tsara ny qualité zany hoe tsy mitovy amin'ny studio professionnel moa zany azonao anombohana zany amin'izao voalohany izao dia ny conseilleko fotsiny mangala 2 entrées misy le solo reny fa za mbola miditra amin'ireny aloha fa raha ho anao raha te handeha lavidavitra kokoa ianao dia mangala 2 entrées satria nahoana ny 2 entrées raha ohatra ka sady mihira ianao no mitendry gitara ianao ohatra dia afaka atsofoka ao amin'ny entrée anankiray ny micro anao dia atsofoka ao amin'ny entrée faharoa ny gitara anao na ohatra hoe alainao amin'ny micro ihany koa le gitara dia mba micro anankiroa zany hoe micro hiranao sy ny micro an'le hikaptenao an'le gitara no mitsofoka ao amin'le entrée anankiroa zany hoe tsara kokoa zany manana anankiroa amin'ny entrée ianao mba ahafahanao mandroso lalindalina kokoa na manao enregistrement ianao dia teanao duo avy hatrany tonga dia miaraka zay ny mahatsara an'le mampiasa an'le 2 entrées zany raha ohatra moa ka efa manana budget tsaratsara kokoa ianao amin'ny carte son dia ny conseilleko dia midira amin'ny Focusrite be dia be tsika no ohatrany hoe tsy dia tia an'le izy fa tena tsara ny marika Focusrite raha ny préamp no jerena raha ohatra ka mbola tsy mahalala ny préamp ianao dia jerevo ny vidéo tany aloha makasika ny préamp na gitara fa mitovy ihany principe na préamp na carte son na préamp na ampli na préamp na gitara zany dia zay ny makasika ny akapobeany
amin'ny resaka enregistrement. Ilainao ny manao enregistrement indrindra fa raha ohatra hoe anao video ohatra anazy ao nareo dia ny zavatra ilaina dia micro dia carte son dia ny ordinateur sy ny logiciel maka anazy dia ankoatran'izay moa misy ny caméra sy ny lumière raha ohatra ka hoe te handroso tsaratsara kokoa tianao tsaratsara kokoa zany ny qualité an'ny zavatra ho ataonao dia mila mandovola misimisy. Inona ary tena tombontsoa an'ilay manao enregistrement ao an-trano? Ny tena tombontsoa an'ilay manao enregistrement ao an-trano voalohany indrindra aloha ianao tsy miala voly ianao any amin'ny studio raha ohatra ka hoe amerina foana ianao raha hoe andany ny andro ray manontolo ianao any amin'ny studio dia tena hoe mandany vola be ianao nefa mety hoe tsy ho vitanao tsara le zavatra any. Zany hoe ao an-trano ianao afaka manao androany afaka manao ianao raha piso miankina amin'ny fotoananao ihany zany le izy. Zay tombontsoa voalohany. Faharoan'izay ianao ihany koa afaka mitsara ny tenanao amin'ny alalan'izay prise nataonao. Zany hoe manao prise ianao dia hainonao feonao hoe zaka tena mbola tsy mahay tsara tahaka zany koa raha ohatra hoe mitendry ianao dia hoe misy zavatra mbola tsy voafeko tsara ao anatin'ny fitendrena ohatra hoe fanarahana temps na ohatra hoe précision na note hainao hoe mbola malotoloto le fitendrinao na ohatra hoe mihira ianao dia mbola tsy manaraka note tsara dia afaka manatsara ny tenanao ianao eo. Dia manaraka izany ihany koa ianao rery dia afaka mavita zavatra betsabetsaka tsy voatery aka namana ianao hoe hira aka deuxième fois troisième fois sy fa ianao ihany dia afaka mampiditra an'iny ao an-trano. Zany hoe ny feonao ihany manao première voix dia aveo mampiditra piste anankiray hafa indray ianao manao deuxième voix dia mampiditra piste anankiray hafa indray ianao manao troisième voix hatrany dia mahazo cœur ianao izay avy aminao rery ihany. Zay tombontsoa ao anatin'izany vola tsy mivoaka ny expérience azo inona tsony que de monde le peuple ozy le fiteny fa inona kosa nefany ny ataontsika hoe tsy dia tena hoe tombony loatra raha ohatra ka manana fitaovana ianao an-trano. Tsy afaka asolo tanteraka ny studio d'enregistrement ny fananao fitaovana ao an-trano satria nahoana ny tranonao tsy voamboatra andray ny feonao mety manahaka ny tranonao be dia be ny zavatra hoen'le micro na ohatra hoe misy akoho maneno any ivelany any na misy olona miantsoantso hoe anina makatsy makeroa tsy isolé zany ny tranonao tsy afaka anaovanao zany hoe enregistrement tena haute qualité zay. Fa raha ohatra ka tena anao enregistrement haute qualité ianao dia ny conseilleko dia makanesa ihany any studio ingé son tena mahay reny satria hafa mihitsy ny expérience an'ireny amin'ny zavatra zay tokony atao. Hafa kokoa raha misy ingénieur de son afaka manitsy ianao sy afaka manoro anao amin'izay zavatra tokony ataonao. Raha ohatra ka te anao hira rock ianao ohatra dia tsaratsara kokoa manantona ingénieur de son spécialisé mahay kokoa amin'ny resaka rock satria izy afaka manoro anao hoe ohatran'izao zavatra atao ohatran'izao ny anatsara anazy ampio zavatra ohatran'izao dia mivoaka kokoa le créatif izay avany aminao zany mitambatra ny avany aminy dia mamoaka zavatra anankiray vaovao tena tsara kokoa. Zany hoe tsy mahasolo ny studio mihitsy ny fanananao home studio fa afaka vonjy-maika anao na hoe raha te hanao cover ianao raha hoe samy famille na zavatra tahaka izany dia tsara ny manana home studio. Raha anao prise ianao ka tsy te handany voly ianao ohatra hoe mpitendry ianao tsy te handany voly ianao dia anao prise ianao any amin'ny studio fa tianao an-trano dia mamerimberina koa ianao hoe tsy mety ilay izy dia averinao dia tsy mety ilay izy dia averinao fandrapahazahoanao izay tena rendu tena tianao dia zay azonao atao ao an-trano. Fa raha mila zavatra tena haute qualité ianao dia averiko ihany makanesa any amin'ny studio dia izay no izy. Dia zavatra rehetra nazavaiko anareo teo dia en principe fotsiny fa ny créativité dia aminao avoa ilay maha-artiste anao dia iny no manome an'ilay rendu tsara amin'izay zavatra rehetra tianao atao. Raha nahalinanao ty video ty dia raha ohatrany ny page satria izara zavatra fontsika eto amin'ny page zavatra zay mety ho azonao gratuitement satria be dia be koa ny olona mivarotra foana dia noho ny tsy fahalalanao dia mety hoe mividy ianao mandany vola sy ny sisa fa ny antom-pisian'izao page ao dia hanampy ianao amin'izay resaka son sy izay fivoarana tianao atao anatin'ilay izy. Ka raha misy fanontaniana tianao apetraka dia apetrao anaty commentaire. Be dia be nareo tena manontany ana message privé ahoana zao tena be dia be mihitsy fa tsy sa manao commentaire nefany ilaina commentaire satria maro ny olona mety mitovy olana aminareo maro ny zavatra mety hoe mety misy namana hafa koa nandalo tamin'ilay izy dia afaka mamaly an'ilay izy dia mivany volana dia mbola ho avy ny video maro raha tianao hiditra lalandala kokoa ao anatin'izay mara-piona indray.